afatra ho anao ry malale ty misy afatra ho anao zay mbola malala afatra vany amin'ny zanahary faratapony azavana afatra vany amin'ny fahagola faratapony fahalalana hoalainy zanahary am'zaigny masoandro amambolane nikitana ny rivotra madio sy ny ranonorana de manomboka androany anao mandoaba isambolana fa ny olombelona ozy varina masika fotsiny de mamorona olana mifamony isanandro sanandro de tsy ahitana fiarahamonina diavolana fanitranona findra tsy mitovy ny zoriny ny fosiny fanahy efa nameko anao nataoko sorony tsy betsaka mantsy ny azo anatodizany vorony raha misy mandrava zanahary any ambonay mamorony eka hoa malala eka hoa malale eka hoa malala eka hoa malale itumanoza itumanoza malala Jawa zangare Nana Jawa zangare Nana Jawa zangare Nana Jawa Tumanya malala fazita Cadastro Madagascar Malahery mafy malala fatramizao tsy hita ihany le cadastro Madagascar fanafenitra no taranaka pisolelaka amin'ireny kely reny malala malala meo fitiavanao meo fazakono ianao miantoka ny feoany de zany miantoka ny tonony malala samy mitondra fonony fa fitiavana ny ataotsika fony any aminao asisany mba mahita fo mangorake any aminao asisany mba mahita fana mangorake fa ny fiarahamonina rehetra zay jereko manesy Shalom, arabantsika rehetrarehetra Hanouka Samia. Izy moa zany ny vidéo nataontsika mandritra ny fety antsoina hoe Hanouka Bezat Hashem. Donc zay zany moa le hoe marhaba antsika rehetrarehetra tratry ny Hanouka. Rehefa nisy fampianarana efa natao tao amin'ny Facebook mikasika an'iny fomba hoe antsoina hoe Hanouka iny de ho an'izay mbola tsy nahita moa zany manasa manaraka an'izay ao anatin'ny Facebook page Facebook sy ao amin'ny YouTube. De araka ny resantsika io zany antsika anohy satria mizara roa le fampianarana mikasika ny antsoina hoe Bonto Israelita araka ny antsika izy ity. De iny zany tapany faharoa ary Bezat Hashem eto zany ny fampianarana farany mikasika an'izay antsoina hoe izy tsara ny antsoina hoe Bonto Israelita. Ho an'izay mbola tsy nanaraka ny fampianarana voalohany moa zany de manasa antsika manaraka ny tapany voalohany satria ihany no ahitana amin'ny parce que ny nahitana ny hoe aiza zany soratra ve zay olona antsoina hoe Bonto Israelita zay ve sa zavatra noforonina taty aoriana Bezat Hashem. Fa zay na zany averintsika kely fotsiny angamba ny zavatra hitantsika tao Bezat Hashem. Raha ohatra ka tena hoe fitina za tsy samerina ny satria zavatra efa natao fa le izy niainga tamin'ny fampianarana ao anatin'ny Torah aloha voalohany indrindra amin'ny fanekeny Avram sy Hashem mikasika an'ireo taranaka Avram zay hitoetra ary hipetraka hivahiny any amin'ny toerana anankiray tany anankiray zay tsy feniny zareo
mandritra ny 400 taona. Dia hitantsika fa ny taranak'i Iakova no niala tany Ejipta tamin'ny nijanona tany Ejipta zareo 100 taona dia tonga dia niala tao. Nefa nisy foko ny Israelita hafa ny 750 azafady no nijanona ary natanteraka ny fifanekeny Abraham. Dia iny no nahitantsika ny hoe ny ray atadiminy na ireo Israelita izay nivoaka niaraka tamin'i Moshe no niditra tany Eretz Israel, tany Israel. Dia tao no nahitantsika an'izay hoe fitondran'ny mpitsara, ny mpaminany, ny mpanjaka sy ny telopolo voalohany sy faharoa dia nitratra ny sesitany hatramin'izao andro fiainantsika izao. Dia any amin'ny Isaia toko faharoa amby dimampolo andimy fahaefatra no ahitantsika ny fampianarana kely tampoka kely milaza hoe ny vahoaka kosa izy dia tsy nitsinona dia napahoriany ireo Asorita. Dia tany Ejipta hozy izy zareo nipetraka. Dia teny hoe nisokafantsika ilay hoe fa izy moa zany resahana satria tamin'ny zanak'Israelita niala tany Mitsraïm na Ejipta tsy nahita an'izany hoe foko Asiriana zany izay nampijaly sy nampahory azy zareo. Iny ilay nanokafantsika ny bokyny Rabbi Shimon Bar Yochai ao anatin'ny boky antsoina hoe Zohar, hoe inona ny tenenin'ny Rabbi Shimon Bar Yochai mikasika an'io andininy io. Dia nanazava izy an'ilay hoe iza tsara ilay olona tao ary ahoana ny fomba nampahoriany Asorita ary tsy vitan'izay izy fa tsy Asorita irery nampahory azy zareo fa ny taranak' Edom, iza zany Esav, taranak' Esav ilay rahalahy ny Israel, Jacob. Tsy vitan'izay koa izy fa ny firenena rehetrarehetra hozy izy dia mamono azy, mangalatra ny harenany, mitondra an'zareo hiparitaka tratran'ny sesitany eran-tany, mampijaly an'zareo sy mampahory an'zareo. Dia avy amin'ny alalan'ireo olona ireo izy Hashem no anapalebiazako ho an'ny anarako ary no fantatry nireo hafa firenena fa ireo firenena rehetrarehetra izay nitambatra nampahory ny vahoaka hozy izy fantatry zareo fa zah no ao anatin'ireo olona ireo. Dia reto Israelita Bantou Israelita izay natanteraka an'ilay hoe 400 taona izay fifanekena nataon'i Abraham sy Hashem. Vetivety fotsiny jereko kely mandeha tsara ve ny live satria indraindray misy olana kely amin'ny resaka micro. Vetivety misy zavatra jerena kely misy ny efa nomboka antsika Hashem. Mandeha tsara zany izy Hashem tonga dia tohizina zany. Dia Hashem hitantsika zany izay tamin'ny farany teo hitan'io resaka io. Dia niresaka koa isika mikasika amin'ny karazana soratra hoe izy inona no antsoina hoe Torah voasoratra dia inona no antsoina hoe Torah ambava na Torah Shebertav dia voasoratra, Torah Shebehalpe izay ambava. Dia isika fa ny Torah Nevim sy Ketuvim ireo karazana boky telo no mameno hoe ilay anarana hoe Tanakh, Ketuvim ka Tanakh, ary ny antsoina hoe lovatsofina na Torah ambava izay nosoratana taty aoriana avy amin'ny alalan'ny Rabbi Yehuda Hanassi sy ireo olon-kendry niaina tany amin'ny andron'ny nasimban'ny telopolo faharoa. Dia nametraka ny antsoina hoe Mishna na ireo boky izay nandray an'ilay lovatsofina fa ilay izy tsy nosoratana fotsiny nosoratana hatramin'izao fotsifotsiny tsotra ohatran'izay fa nasiana natao kôdy ilay izy, nafenina ilay hevitra ao anatiny mba tsy ho latsaka anatin'ny ampirantanan'ny olona izay tsy mahafantatra ny kôdy ka nanao foana ny lovatsofina satria ny lovatsofina ny tena marina avo indrindra noho ny fampianarana voasoratra. Zany mbola ilatsika. Dia nokatra antsika any Zohar izay ao anatin'ny lovatsofina izay ao anatin'ny tsiambaranten'ny Torah satria izy nanoratra azy Rabbi Shimon Bar Yochai izay anisan'ny olon-kendry nametraka ny antsoina hoe Mishna niaraka tamin'ny Rabbi Yehuda Hanassi. Dia tany nahitantsika an'ilay fampianarana teo fa tsika izao hijerany hoe Gemara satria efa notaniana
izy moa zany le laseza ny foko folo izay miparitaka tratran'ny sestany taty aoriana. De io ao anatin'ny Talmud no ahitantsika zay. Talmud zany le fanazavan'ilay Mishna de hita jerentsika eto amin'izay zay zavatra zay hoe aiza zany no mitsoratra zay zavatra zay fa tsy hoe zavatra foronina taty aoriana na forony tsy Bosnia zany moa zany fa ny nosara Afrika hoe lasa tany Afrika daholo ny foko roa folo zay natsoina hoe very. Zao tsika ao anatin'ny Gemara Talmud Sanhedrin. Matsaraiky Sanhedrin azafady 450 Alef ny pejiny. Alefa zany voalohany A. De any amin'ny andininy fa 5 ahitantsika amin'ny fampianarana zao hoe le echa aglilehu mar le hadlilehu. Izy zany mametraka fanontaniana amin'ny hoe lasaiza moa izy ny Gemara zany mametraka fanontaniana. Rehefa miteny hoe ny Gemara mametraka fanontaniana dikan'izay le olon-kendry nanoratra nametraka ny nanazavany Talmud sy ny Mishna mametraka fanontaniana hoe lasaiza moa izy ny ireo foko izay tratran'ny galout. Hitany hoe galout ny foko tratran'ny sistany. De ozy izy maro zotra amar le afriki satria ozy izy ireo foko ireo izy dia natao tratran'ny sistany avy amin'ny vokatry olona anankiray antsoina hoe Sanheriv. Io olona anankiray antsoina hoe Sanheriv io manasa antsika mikaroka ny iza tsara io olona io satria olona io tena marina. Nanaparitaka ary nanafangaro vahoaka marobe. Fa avelako nareo mikajitra zay dia izy maro zotra olon-kendry anankiray manana anarana hoe maro zotra dia milaza hoe any amin'ny antsoina hoe le afriki. Vakitsika tsara izy eto afriki. Ty any amin'ny Afrika ozy izy. Rabi Khanina Amar le harega seluga aval Israël Siperu Bignota Shel Eretz Israël qui metu sos amra mri Shavia qui arin qui metu almin Amaru qui amlin qui metu sus tre omram al khad tren. Tena marina ireo izy manazava amin'izay misy hevitra misy Rabi Khanina indray teny hoe any amin'ny toerana antsoina hoe Selug. Selug io any amin'ny tendrombohitra feno Selug izy no nalefa ireo foko izay tratran'ny sestany le foko folo zany. De any zareo miresaka hoe ahoana zany ahoana ny fomba niainan'ireto olona reto, ahoana ny safidianan'ny zareo an'le toerana ozy izy. Rehefa mamaky avelako ireo mitandrika amin'izay fa misy ny fomba safidianana zareo an'le toerana dia hoe raha mahita tany zareo izy tahaka ny Eretz Israël mitovy ataontsika hoe mitovy endrika ara-patana sy ara-panahy amin'ny tany Israël dia avy amin'iny no hanomezany zareo an'le anarana an'le toerana. Fa avelako nareo mamaky an'izay fa ny zavatra tiako hojerentsika eto zany ao anatin'ny lova-tsofina dia milaza tsara ny Gemara fa ny foko folo zay niala zay tratran'ny sestany dia lasaiza ozy izy maro zotra mahita miteny misy le Eretz Afriki misy olon-kendry ataontsika hoe olon-kendry zareo ataontsika hoe olona nianatra an'le toerana dia milaza hoe Afrika io izy any amin'ny Géorgie any Europa. Tsy hiditra anatin'le makhloketina ady hevitra satria betsaka ireo toerana eran-tany izay mitondra ny anarana antsoina hoe Afriki. Tsy betsaka tsy betsaka fa avelantsika ny zareo miteny an'izay fa eto izy Eretz Afriki. Mazava tsara fa ny toerana antsoina hoe Afrika mitovy amin'izay toerana izay ao anatin'ny Gemara ilay izy. Zay zany teboka voalohany mila fantatsika aloha zany zao satria hitantsika tamin'ilay tantara teo rahantsika miaraka eto fotsiny fotsiny ok araka hitantsika eto misy le mizara roa zany. Voalohany moa zany hitantsika fa le banto Israelita le zanak'Israel izay nijanona le 7 ny Israelita izay
nanateraka ny efajato taona tao Egypte dia avy eo tra tonga ny Assyrianina nanao sesitany an'zareo dia midina zareo nakany amin'ny eo anivo ampovoan'ny Afrika. Any no antsoina hoe Eretz Couche na tanin'ny Koshiny. Io koa tantara araky ny fantatsika fa i Moshe na Moïse dia rehefa avy namono an'le Egyptianina lahy ka nandositra ny Pharaon dia nandeha taiza tany amin'ny Eretz Couche. Eretz Couche io taranaky Couche taranaky Ham, olona mainty any Afrika. Dia any amin'ny toerana io zany nidiran'ireto bantou israelita reto. Fa tsy vitan'izay fa rehefa nandositra, hitantsika zany teo rehefa niala teo fitratran'ny sesitany tao telopolo faharoa eto ny zanak'Israely nivoaka tamin'ny 210 ans le folo sy roanjato taona. Dia aiza no nalay an'zareo? Any amin'ny rahalahy zareo satria fantanjareo tsara fa misy rahalahy, misy fianakaviana any amin'ny Eretz Afriki na misy an'ilay antsoina hoe Eretz Couche. Dia any zareo nandositra zay mahatonga ny Gemara Sanhedrin 470 milaza hoe nakaiza zareo nandositra any Eretz Afriki satria fantanjareo tsara fa fianakavianany any. Fa tsy mandeha any amin'ny toerana hafa fatany koa zareo hoe andeha any amin'ny toerana tsisy olona. Zay zany nataon'ireo ireo vahoaka na foko folo zay natratra ny sesitany. Dia zao misy fanontaniana foana zany mbola mametraka hoe ahoana tsara zany ny fandehan'izay satria misy ny antsoina hoe sao dia mba fantatry reto taranaka amin'izao fotoana reto zao ve le fisian'ireo olona ireo sa tsy fantatra? Fisian'ireo bantou israelita ireo, fisian'ireo le foko roa ambin'ny folo, foko folo azafady zay midina tany ataontsika hoe tsy hoe midina fa nakany amin'ny Eretz Afriki na tanin'ny Afrika. Fantatry zareo ve zany? Tena marina fantatry zareo satria voalohany indrindra tsy afaka mandà fa misy zao ao Nigeria foko amina million zareo ao. Foko antsoina hoe Igbo. Zany Igbo zany olona rehetra mahafantatra an'izay fa reo dia milaza mihitsy ary mbola mitazona foana ny fomba fa reo miteny ary manatanteraka ny misy voto ary miteny zareo fa zay io izy anisan'ireo foko jiosy zay niala tany Israela tamin'ny telopolo faharoa simba. Dia hatramin'izao zareo mitazona ny antsoina hoe Shabbat, mitazona ny antsoina hoe Mikvaot, mitazona ny lalàna ny antsoina hoe Nida na ny fadimbolana, mitandrina ny kashrut na ny sakafo azo hoanina araky ny ao anatin'ny Torah. Dia izy zany tsy hoe tantara, tsy hoe mamorona fa zavatra iainan'zareo any Nigeria. Misy koa foko be dia be hafa mbola mitazona an'izay fa eo zany indroantsika fa misy karazany roa ny antsoina hoe taranaka Israely zay ao Afrika. Efa miteny zany hoe jiosy na tsy teny hoe jiosy fa Israelita ao Afrika dia mila fantarina hoe le Israelita taty aoriana zay midina tany Afrika miaraka tamin'ireo foko folo ve sa ireo bantou israelita zay nifanjanona tao efa tao Afrika fa nanatanteraka an'ilay efajato taona. Zay zany no mila fantarina zao fa misy zany zavatra roa zany. Ny Igbo zao ny foko ao Nigeria dia milaza mihitsy zareo fa reo ilay anisan'ireo folo zay niala nitratra ny sesitany tao avy misy ny antsoina hoe bantou israelita mahafantatra ny tantaran'zareo koa zareo fa mbola tranainy ireo foko folo ny foko folo taty aoriana vao nandeha tany nanantona ny havan'zareo ny rahalahin'zareo ny fianakaviana dia zao amin'izay le zavatra. Ny fanontaniantsika teo hoe misy ve zany ny olona mahafantatra an'izany? Olona amin'izao fotoana zao na ataontsika hoe amin'ny taranaka nyreto Israelita zay ataontsika hoe jiosy amin'izao fotoana nahafantatra an'izany ary misy tokoa satria aka ohatra anankiray tsika. Resaka antsoina hoe ny olon-kely sy olo-marina anankiray antsoina hoe Gaon de Vilna. Izy antsoina hoe Gaon de Vilna. Gaon de Vilna io ny anarany dia hoe Rabbi Yehiyahu ben Shlomo Zalman. Zay fantatra kokoa amin'ny anarana hoe Gaon de Vilna hozy izy. Izy dia ny fahazahoana azy misy acronyme ny anarana antsoina hoe Hagra. Rehefa ao anatin'ny mianatra Torah misy commentaire na fanazavana ny olona anankiray mitazona hoe Hagra tonga dia atsika fa Gaon de Vilna zay na Rabbi Yehiyahu ben Shlomo Zalman Zal. Io izy dia olona anankiray
farany ataontsika hoe nanana nahizy azy tamin'ny anakin'ny olona somary acharonim, ireo olon-kendry taty aoriana amin'ny farany ozy izy, izay manana hery, mandidy ary mametraka ny lalàna. Dia tamin'izany fotoana zany dia eto amin'izay misy avy akeo hoe izy io zany misy sasany miteny hoe izy zany izy tsy aharon, tsy le taty amin'ny période-ny olon-kendry taty aoriana fa ny rishon tamin'ny voalohany tamin'ny andron'ny médiéval zany, tamin'ny andron'ny médiéval moa zany zany. Fa izy io olona io fantaro izy fa manana fahalalana mikasika ny Israel izy ary indrindra amin'ny fahalalana amin'ny Talmud hitantsika teo Torah ambava, Halacha mikasika ny lalàna ary indrindra Kabal na ilay fampianarana tsy ambaratelo miafina ao anatin'ny Torah. Ireo boky rehetrarehetra antsoina hoe Zohar, Torah Takane avy amin'ny Rabbi Yochanan Kane, Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, Rabbi Meir, reny olona rehetrarehetra izay mampianatra sy mampita ny antsoina hoe tsy ambaratelo ny Torah. Io olona io antsoina hoe Gaon de Vilna, izy dia nahay ary nahazo an'ilay tradition, ilay lova azahoana an'ilay Torah. Izy anisan'ny olona nanome fanazavana ny boky antsoina Torah Takane Rabbi Yochanan Ben Kane. Dia maninona moa zany resaka ny olona io satria izy jerentsika tsara oviana izy no miaina. Izy maty niteraka tamin'ny 27 avril 1720 ary maty tamin'ny 9 octobre 1797. Vilna zany any Lituanie zay. Lituanie tamin'izany fotoana zany any Lituanie nisy fampianarana Torah avo be ary indrindra misy maklokety, misy ny jiosy israelita tia hanaraka an'ilay fomba moderna, dia misy ny israelita mbola mitazona foana an'ilay fomba atao hoe jaona antsoina hoe Torah ka tiany tokony ho arahana. Io Gaon de Vilna io anisan'ny olona mitsangana foana amin'ny fiarovana ny Torah mba tsy hifangaro amin'ny fomba hafa manjary simba. Ezatra Hashem. Fa mbola tsy zao ratsy azy fa ezatra Hashem ho an'ny izay mahafantatra azy na te hitrandraka an'izay dia afaka manasa anareo mijery ny Gaon de Vilna. Zao tamin'ny androny izy manana mpianatra be dia be, dia avy amin'ny alalan'ny mpianatry Gaon de Vilna nisy taratasy anankiray nosoratan'ny zareo ho an'izy, ho an'ireo fokofolo izay very izay tratran'ny sesitany. Inona zany tanjon'ireo mpianany? Sy izy moa zany tena mitondra azy fa ny mpianany nanoratra an'ilay taratasy hoe ndaontsika hozy izy hanoratra taratasy ho an'ireo rahalahintsika izay any amin'ny izay ataontsika hoe ireo rahalahintsika anatin'ny fokofolo izay miparitaka aiza any Afrika. Dia ao anatin'ny Sefaria no ahitantsika io boky io taratasy nosoratana io ary andao jerentsika amin'izay ilay izy. Araka ny antsika eto amin'izay jerentsika tsara. Izy amin'ny teny anglisy, iny amin'ny teny hébreu fa Bezat Hashem izantsika ho adika. Letter of the 10 lost tribes of Israel. Taratasy ho an'ireo fokofolo izay very ny Israel. Izy afaka dia vakiantsika aloha teny anglais izy. A letter sent by an elder of rabbi of Ashkenazi community in the land of Israel to Bnei Moshe and Alav Shalom and the 10 tribes. Ty izy dia taratasy nosoratan'ireo olon-dehibe sy ireo rabbi Ashkenazy ao anatin'ny rabbi Ashkenazy communauté Ashkenazy zany hitantsika fa Ashkenazy zareo any amin'ny tanin'ny Israel hozy izy ho an'izy le Bnei Moshe, zanaky Moshe. Fanontaniana voalohany, Bnei Moshe, inona ny idiran'ny Bnei Moshe? Tsara. Fa hitantsika tsara zany fa vetivety fotsiny alohantsika anohy an'izay. Misy Sidoro moa zany efa nivoaka ny Grand rabbinat d'Afrique. Dia araka ny hitantsika Bnei Moshe hozy izy teo. Dia tsika tsara izy boky anankiray Pesach, inona misoratra eto? Izy teo
Amin'ny teny anglisy, the legacy of the Bene Moshe. Ilay lovan'ireo zanaky Moshe. Ny grande rabbin d'Afrika zany tena marina fantatra tsara ny zavatra atao. Fantatrisay tsara ny hoe inona no atao, iza le olona tokony ho ampiana sy ny sisa ireo asa rehetrarehetra ho atao. Fa ny asa fotsiny atao Bezat Hashem fa ny sisa an'izay Hashem no manampy mamoaka ny izay tokony ho mamoaka. Fa fantatra tsara ny zavatra ataony Mosara Feki. Dia jerentsika amin'izay zany. Zao izy. Taratasy ity zany izy dia ho atolotra alefa ho an'ireo Bene Moshe sy ireo 10 tribes, ireo foko 10. Dikan'izay ny Gra na Gaon de Vilna sy ny mpianany dia mahafantatra ary manao an'ilay mampiavaka tsara ny antsoina hoe ireo foko 10 sy ny Bene Moshe. Bene Moshe na ny taranaky ny zanaky Moshe. Written in the present, a good sage is knowledgeable and hidden and revealed. The great light of our teacher Israel, author of the book Talchim Hadithin, the appointed head of leaders of Ashkenazi community, knows the Midrash Perushim and the citizen of Tzfat may speedily be rebuilt in our days. Amen. Ireto dia interessana zany hoe iza zany le olona nanoratra ho an'ny ireo olon-kendry izay mitantana ny foko communauté ashkenazy any amin'ny tanàna Tzfat any avaratry Israel. Zay zany no fampidirana voalohany teo izy. Bezat Hashem yitbarach al yedei haaretz rachashon Hashem alfim taf kuf tzadi alef le bet ain. וארץ הקדושה, ארץ ישראל, ערי הקדושה ירושלים וחברון וגליל הקדש העליון צפת תף וו בית ות. Io zany ny daty nanoratana an'ireto na lettre ty taratasy ty tany amin'ny volan'ny Marcheshvan 5591 ny tamin'ny zay zany daty hébreu dia 1880 izy amin'ny daty ifandraisana amin'ny tontolo zao antany Israel tao Jérusalem sy Hebron. Dia ao zany no natana an'ity peratra. Zao amizao izy manomboka fampidirana. Shalchu bene eretz Israel advakim ve'achuzim betorat Yekutiel. Hi מתנה ונחליה לפני אחינו בני ישראל, בן יצחק, בן אברהם, אשר גלה אמונת האל, המה מאחינו הקדושים והטהורים, צדיקי יסודי העולם, בני משה, רבנו עליו עבד השם. זהו זיזה. Tiratasy ty izy zany dia ho alefa ho an'ireo ireo Israelita izay mipetraka any amin'ny tany Israel izay manaraka ary manaja foana ny Torany Moshe dia ary ireo izay nahazo an'ilay lova avy amin'ny Abraham, avy amin'ny Yaakov, Yitzhak, Isaac sy Abraham. Izay namoaka ary namela nanambara ny antsoina hoe fomba finoana ho an'ny Hashem. Dia adika ilay izy izy reto taratasy ty avy aty zany dia hoe ho alefa ho an'izy ho an'ireo rahalanay ahino tsy hoe rahalanay fa rahalatsika izay masina sy madio izay olo-marina ary Yesode fototra n'izao tontolo zao. Izy ireo izy Bene Moshe Rabbeinu Eved Hashem.
ireo olona rehetrarehetra ireo zay tenenina zay olona masina sy olona madio, olona marina ary fototry n'izao tontolo zao taranaky zanaky Moshe izay mpanompon'ny Hashem. Acronyme vers les Nahare Sambation Anikra Shetion Anikra Sambation. Ireo izy ireo olona ireo dia izay mipetraka any ampitan'le renirano antsoina hoe Shabation na ny tena anarany izy Sambation. Aiza izy zany ireo olona ireo mipetraka? Misy renirano anankiray dia mampisaraka ny Israel sy Afrika zany. Tsy le toerana ataontsika hoe le toerana misy an'zareo aloha fa ataontsika mbola tsy Afrika fa mety hoe mbola misy olona miteny hoe Tsoitsy izay dia any ampitany zareo izy no mipetraka ao ampitan'io renirano antsoina hoe Sambation. Viameroa anu ma'asim le meler Israel. Ireo olona ireo izy fantatra. Sambation izay nanome ny fatokina sy fanompoana n'ilay mpanjakan'Israel. Ina dikan'izay? Any amin'ny toerana misy an'zareo mbola misy ny antsoina hoe mpanjaka. Fantatra tsara ny antsoina hoe mpanjaka ny Israel. Any amin'ireo olona ireo izy. Satria aty amin'ny misy an'ireto mpianatry gra reto na ny Gaon de Vilna tsy fantatra intsony ny lignée le taranaka mpanjaka ny Israel. Any amin'ireto olona reto izy mbola misy iny izay Melech Israel, mpanjaka ny Israel. Tsika tsara io. Tsy mamonina za fa misoratra eto io. Melech Israel. Yoshev al-Kise Malchuto izay mbola mipetraka ao amin'ny seza fiandrianany. Ram de nisa avo sy matanjaka. Alay Gedolat Achinu Bet Israel izay mbola mitondra ny sy manjaka eo amin'ny ivon'ny rahalanintsika tranon'ny Israel. Hitantsika tsara zany fa io taratasy io dia atolotra ho an'ireo fokofolo izay mbola manana ny mpanjakany, izay mbola manana ny hasiny sy ny fahadiovany. Aiza araka ny resika teo nakaiza hozy izy ny fokofolo hozy izy Gemara Sanhedrin avy any after Eretz Afriki hozy izy araka ny resika teto avekany io Amar le Afriki Marzutra dia milaza fa any Afrika no nandefasana an'ireo foko 10 tribes, fokofolo. Hitantsika eto fa ny taratasy alefa zany dia milaza ireo fa ny toerana antsoina hoe misy an'ireo olona ireo dia any ampitan'ny renirano antsoina hoe Sambation. Ary mila fantarina zany aiza moa zany io fa ny Sambation io na hoe inona ny code, inona ny hevitra ao ambadika an'io anarana antsoina hoe Sambation io. Zay ihany mila fantarisika ary zay koa hitrandrasika androany. Aserat Hashvatim, ireo fokofolo, Asher Achozet Lechlatan de Eret Tsaltsal, Knafim Asher Me'ever le Nahare Kush. Eto tsika tsy afaka tsony miteny hoe sao dia mba any Georgie na any Europa le toerana misy an'zareo, jereo tsara hozy izy. Ireo olona ireo rehetrarehetra izay niresahako ireo izy zareo dia mipetraka any amin'ny tany izay any mihoatra ny antsoina any akaikiny ny antsoina toerana antsoina hoe le Nahare Kush, ny ranony Kush. Iza Kush? Zanaky Ham, zanaky Noir. Kush zanaky Ham na ny Sham hozy izy ny raha-tadika. Kush dia Kanaan, Mitsraim na Egypte dia Put. Kush zany. Ary iny niteny teo rehefa nidina ny zanak'Israel efatra padiminy izay nidina nasesiny napahorian'ny Ashorita dia nidina teo zareo Eretz Kush, tany zareo nidina. Ary tsy vitan'izay fa Moshe Rabbeinu ao anatin'ny Midrashi dia fantatra fa rehefa nandositra izy amin'ny Pharaon satria namono an'le Egyptiana dia nidina teo izy Eretz Kush. Izay mahatonga ny hoe Bnei Moshe satria manino nandritra ny 70 taona Moshe dia nanjaka teo alohan'ny Kushim. Napetraka zareo ho mpanjaka Moshe Rabbeinu alava shalom ho mpanjaka ho eo ambonin'ny Kush, taranaka Kush zany, anaty tanin'ny Kush.
dia zay mahatonga ny hoe rehefa ny olona anankiray mpanjaka tsy hoe mananjara izy dia mananjara be dia be fa le fampianarana ny fahendreny sy ny hafatra rehetrarehetra napetraky ny mpanjaka dia niraisin'ireo koshiny. Zay no mahatonga izy miresaka eto hoe bene kosh. Hitantsika zany fa bene kosh zay ilay olona nafantatra ny Moshe, satria Moshe averiko ihany tany Afrika izy zany, tany Eretz Kosh, tanin'ny Kosh. Nandritra ny 700 taona zay koa ao anatin'ny Midrashim ahitana an'izay, midina tany amin'ny Eretz Kosh izy. Dia io izy ireo olona rehetrarehetra ireo fokofolo izay very izay mbola manana ny mpanjakany sy ireo zanaky Moshe, bene Moshe, dia aiza ireo no ahitanareo any amin'ny Kosh, any ampitan'ny renirano antsoina hoe Kosh. Hallo hema konim alg de galen shvet dan shvat Naftali Gad Asher shvet Yisachar יודעים בינה לעתים עוסקים בתורה הקדושה תמים בשבט זבולון חונים בהר פריין ונגדם שבט ראובן ושבט אפרים ומנשה ושבט שמעון השם עליהם תנונם. זה fantatsika tsara hoe izy fa any amin'ny toerana io nahitana ny fokony izy zay Kristo. Ny fokony rehetrarehetra miaraka amin'ireo sainany zareo izy sainan'le foko zany zay mifandray aminy. Fokony Dan, fokony Naftali, fokony Gad, fokony Asher, fokony Isachar izay mahafantatra ny tsiambaratelo ny fotoana etim vanim-potoana oskim batora ary mianatra Torah. Inona dikan'izay? Inona zavatra tenenin'ny gra eto rehefa misy olona ho izy miteny ohatra hatramin'izao zany misy olona miteny hoe Afrika zany tsisy Torah. Safady fa jereo tsara ny tenenin'ny Gaon de Vilna rehefa manoratra ny taratasy io zareo oske Torah, mianatra Torah. Misy Torah ao Afrika fa ny Torah ao Afrika tsy misy Torah ao Afrika satria zay ny teneny oskim batora hakedosha, le Torah masina tsy voaloto tamid ary tsy vitan'izay fa mandraka hatramin'izao zany mandrakizay tsy constante isan'andro mianatra Torah foana zareo. Rehefa zany aiza inona zany Torah zany? Fantatsika fa ny Torah ao Afrika le Torah Aleph, le Torah antsoina hoe le Torah ambava antsoina hoe Torah Shebalpe no Torah Aleph satria any no miafina antsoina hoe Torah Aleph rehetra. Io no ananan'zareo ary ireo izy mianatra an'io tamid isan'andro. Ny fokony Zvulun, ny fokony Reuven sy Efraim sy Menashe, ny fokony Shimon Hashem aneo izy ho ambonin' zareo, toetra miaraka amin'zareo. Hitantsika zany tsika mbola tsy anatin'le fangatana satria misy fangatana tiana atao. Inona ny tanjon'ny taratasy io tena marina hoe milaza zareo hoe tsy adininay anareo fantatray fa any amin'ny tany antsoina hoe Afrika fa zay aty te hifandray aminareo satria nareo izy mbola mitazona ny hasina sy ny fahadiovana. Zany tena an'izay averiko ihany varsisika teo ilay izy any nareo izy zany hoe Hashem be with them and their king sy ireo koa dia ny amshbate Bidolima Malchutam sy ireo fanjakana averiko ihany misy mpanjaka. Amin'izao fotoana amin'le juifa fantatsika le Europeana antsika le juifa amin'izao fotoana ny tsy fantatra intsony hoe iza ny manana ny antsoina hoe taranaka ny mpanjaka satria araka ny fantatsika ny foko 12 dia samy nanana ny mpanjakany. Nisy mpanjakany toetra teo eo alohan'ireo foko ireo. Izao mantsy ny lalàna ao anatin'ny Torah raha ohatra ka misy ozy izy antsoina hoe Eretz Israel, marina fa ny mpanjakan'izy 12 dia misy mpanjaka anankiray anjakan'izy 12 ary ny fokony Yehuda nanana an'izany fanjakana zany fa ny foko rehetrarehetra nefa manana ny mpanjakany. Dia ny lalàna dia ohatran'izao raha ohatra ka
podika ho tratran'ny sesitany ka miverina amin'ny tany ny Israelita ka tsy fantatra hoe iza ny mpanjaka taranak'ilay mpanjaka ao anatin'ny Yehoda fa nefa fantatra fa misy ny mpanjakan'ny Isakar, Rehovena sy ny sisa dia mandra-pahafantarana ny mpanjaka tokony ilay mpanjakan'ny foko hafa no manjaka eo amin'ny toerana antsoina hoe Israel. Izany zavatra zany anisan'ny antony nahatonga ny Israelita ny État d'Israël hatramin'izao tsy manao ezaka mihitsy fanampiana an'ireo foko folo izay any Afrika. Satria fantan'izao tsara fa raha vao ampidirina ao anatin'ny ilay Israel amin'izao fotoana ny foko ao aty Afrika, tsy ireo no manjaka amin'ny tany fa ilay olona mahafantatra ny ligneny, ilay hoe fantatra za fa taranaka mpanjaka, tsy mifangarongaro. Fantatra mihitsy hoe ty ny ray aman-dreniko mbola miakatra hatramin'ny ny razambeko sy ny sisa dia mbola fantatra tsara hoe taranaka mpanjaka za, taranaka zay zany ny zavatra. Dia io nefa anisan'ny antony mahatonga ny tsy ohatra zao maka ohatra isika hatramin'izao ny Igbo miaina foana zareo ao Nigeria. Misy ve ny fanampiana ny Igbo avy amin'ny Israel na État d'Israël amin'izao? Tsisy. Nefa ny antsoina hoe Igbo, ny fokon'ny Igbo, misy ny lignée, misy ny olona antsoina hoe mpanjaka. Nataon'jareo fotsiny ity resaka antsoina hoe Etiopia ity fa ny tena marina ny Etiopia mbola tantara anankiray hafa koa ny foronina Beratachem fa mila trandrahana koa izay amin'ny fianarana hafa fa izay fotsiny izy hoe manana mpanjaka ry zareo. Misy mpanjaka ao izy. Amelea Romama ve itnase hervon yahgu al yede gibo hahu ve hadaru. Ireo mpanjaka ao izy izay ananan'ireo rahalahintsika izay mila hametsika fanajana zanak'Israel manana ny taranaky ny Yehonadav zanaky Rehav sy niaraka tamin'ny mpaminany Yeremia izay ao anatin'ny tenenin'ny Yeremiahu hoe therefore said Hashem Tsevaot God Israel no make offspring of Yonadav ben Rehav. Fotsiny ok, sy azafady fa verina isika. Izay hozy izy. Izay notenenin'ny Yeremia. Satria eto mantsy tsy nadika intsony ilay izy fa najanona teto nitozana ihany hoe ary izao hozy izy izay mahatonga ny Hashem Tsevaot ilay Hashem ilay mpiady Andriamanitra Israel tsy ho hisy hozy izy ny taranaka lahy ny Yonadav ben Rehav izay hoe tapaka amin'ny fifandraisana amin'ny Hashem mandrakizay. Ezat Hashem. Ajanoko eto ilay izy ny tena marina satria ny taratasy io boky io, ny taratasy nosoratan'ireo mpianatry Gaon de Vilna, Rabbi Eliahu ben Shlomo Zalman na Gra izay manoratra mandefa taratasy anankiray ho an'ireo fokofolo izay mitoetra any ambadika ny renirano antsoina hoe Sambation izy teo isika. Sambation dia fanontaniana amin'izay hoe inona moa zany Sambation zany?
Misy hoe mila fantarina zany io toerana io satria raha tsy fantatra io toerana io de sarotra no ahitana an'zareo. Voalohany indrindra aloha hitantsika tao anatin'ny Gomara Sanhedrin fa ny foko roafolo folo zay tratran'ny Sesitany de nankaiza? Eretsa Afriky, tanin'ny Afrika. Faharoa, Gaon de Vilna sy ny mpianany de mandefa mihitsy taratasy hoe any anareo ary nareo izy izy de rahalanay zay masina sy madio sy mbola mitazona ny fanekena miaraka amin'ny Hashem, taranaki Iakov, Itsihaka sy Abraham. De miampy am'zay hozy izy misy koa le antsoina hoe Bene Moshe, reo zanaky Moshe. De misy fampianarana anankiray zay am'zay sika miverina any amin'ny Ben Ishai. Ben Ishai ao anatin'ny lalàna mikasika ny ireo olona hafa firenena sy ny sabata. Ino dikan'izay tsy misy lalàna mantsy hoe mizahoatra ny sabata dia natokana ho an'ny Israelita zay nandray an'ny Torah. De misy lalàna zany mikasika ny hoe inona ny azo atao, inona tsy azo atao mikasika an'ireo olona hafa firenena. Isika hiditra ao anatin'ny fampidirana an'zay lalàna zay ao anatin'ny Parashat Truma. Parashat Truma no ahitana azy anatin'ny Shana Shnia, taona faharoa ny Ben Ishai. De kely fotsiny misy fotoana tsara sika afaka mandalina tsara le izy. Raisitsika zany fampianaran'ny Ben Ishai eto. Va'asit menorat zahav ta'or. Misy andininy anankiray ao anatin'io bokin'ny Shemot miresaka le hoe ary anamboatra nareo izy izy candelabra, menorah vita avy amin'ny zahav ta'or, vita avy amin'ny volamena madio. Zay zany no anazavainy an'ny Ben Ishai an'le hoe lalàna mikasika ny sabata sy ny olona hafa firenena. Mira ny Besiat Rismay Gufa shel menorah shehu ner ha'emtsai romez le yom hashabat. Zavatra voalohany hozy izy Ben Ishai. Mila fantarina hozy izy. Zavatra ataontsika kely eto fotsiny. Vita fotsiny isika anamboatra an'le menorah fa Bezat Hashem. Ok. De aloha atao ohatran'izao le izy Bezat Hashem. Ok.
اوكي طيب تيجي هكا فتونا كده فإتسانسيك زيز صار فلون زيز فتعرف نكندي برنان مينورا هذا سين اللي صار فمينورا مثلا تاكني خانوكا ففيتو نيسان نيسا رو تيلو efatra, dimy, enina, dimy, fahafito. Zay tasy. Iny tsy de mahitsy tsara fa aza antsika amin'ny fampianarany Bishray. Velona antsika eto amin'ny Bishray. Hoy izy: Gofa shel menorah she'iner ha'emtsa'i romez leyom hashabat. Zavatra voalohany mila fantarina hozy izy fa ny vatany antsoina hoe menorah hozy izy ty ilay toerana na le labougie eo ampovoany. Iny antsoina hoe vatan'ilay menorah. Ty izy ty. Eo izy no misy an'ilay labougie. Le labougie eto ty no antsoina hoe gofo, ty ny vatana ary io izy no antsoina hoe shabat. Zay ty. Eto shabat. Ty zany no antsoina hoe shabat. Ok. Eo izy. Romez le yom hashabat. Io izy le yom hashabat ilay labougie eo ampovoany. Veshisha kany masheyesh ba'em shesh nerot romzin leshishet yeme hachol. De ny andro ny ireo sampana enina, isa, roa, telo, efatra, dimy, enina reto izy no antsoina hoe le andro enina andavanandro. Eninandro andavanandro. Eninandro zany io. Tasy. Dikan'izay shabata eto yom rishon, yom sheni, yom shlishi, yom revi'i, yom hamishi, yom hashishi. De shabata ndray. De izy. Romez leshishet yeme achol. De yadoa ma shekatav rabenu ha'arizal. מיום רביעי מתחילים לעשות הקנה לשבת יסוד נפש רוח ונשמה בימי רביעי, חמישי ושישי, ואחר שבת שהם ראשון, שני ושלישי הם השארת נפש רוח ונשמה מקדושת השבת שעברה. Zao izy ary zao ny fomba fiainanan'ny fiainanan'ny mikobalia sy ny fampianaran'ny Ariakadosh fantaro izy izy fa ny andro faha-efatra, fahadimy ary fahaenina atao sira zao angamba. Efatra, fahadimy sy fahaenina ireo izy zany ny andro manomboka amin'ny fanomanana amin'ny hiditra amin'ny shabata ho avy. Iny dikan'izay amin'ny andro faha-efatra zany ianao izy zany de efa manomboka manamboatra ny manomana ny fikarakarana ny handraisana ny shabata. Andro faha-efatra. Io de interessant hoe eo izy ny tsiambarately amin'ny hoe nefesh, roach, neshama. Satria karakaranao ny nefeshinao, karakaranao ny roachanao, de dingana reto zany dingana ara-panahy reto efa hitantsika tamin'ny fampianarana tany aloha. Nefeshinao amboarinao amin'ny andro faha-efatra, ny roachanao amboarinao amin'ny andro fahadimy. Omanina moa zany tsy amboarina, omanina andrain'ny shabata ary ny neshamanao omanina amin'ny fandraisana shabata fa amin'ny andro fahaenina. Zay izy le tsiambarately fampianarana Ariakadosh amin'ny hoe manomboka amin'ny andro faha-efatra de efa miomana andrain'ny shabata. Ary zay koa izy de rehefa tonga izy ny shabata de
dia ny andro manaraka ny sabata io, ino indray io? Andro voalohany, andro faharoa sy andro fahatelo, io no andraisana an'ilay hazavana izay nampidiana nandritra ny sabata, ary io ireo hazavana azo tamin'ny sabata ireo izy dia apetraka amin'ny nefesh, verina ihany, roah sy neshama. Dikan'izay, entintsika miomana amin'ilay sabata ho avy, miainana ilay sabata, nampidina hazavana, dia ireo hazavana ireo mila zarana amin'ny nefesh, roah sy neshamantsika ihany. Zay zany ozy izy ny fomba fiainan'ny olon-kely amin'ny antsoina hoe rehefa handray sabata. Vao manomboka ny andro fahaefatra dia efa vonona ny handray ny sabata. Zay zany ny fanazavana eto. Inona ny idiran'izay sy ny sambaty andao fa jerentsika. Teo izy izy. Azafady tsy nizarako izy teo. Eto izy teo nefesh, roah, neshama, andro fahaefatra, andro fadimy, fahaenina, eto manomana manana tsara ny dingana telin'ny ara-panareo dia tonga ny sabata, fandraisana ny hazavana amin'ny andro sabata dia ho zaraina amin'ny nefesh, roah sy neshamantsika ihany amin'ny andro voalohany, amin'ny andro faharoa sy fahatelo. Tonga ny andro fahaefatra miomana indray amin'ny sabata manaraka. Zay zany ny fomba fiainana sabata. Alpisode ary zay koa ny nosara afriki tahaka an'izay. Eo izy izy. Elaze ama sheshe kanim hem sheshe tieme ahol. Zay izy mahatonga an'ilay hoe ireo sampana enina ao anatin'ilay candelabra izay io izy dia mifandray amin'ilay andro tsotra andavanandro. Mitsadeha zay mivoaka eo anilany. Shel hagouf amenora she uneha emtsai she knegeda hashabat. Zay ozy izy satria ireo andro ireo zany ozy izy voalohany, faharoa sy fahatelo, fahaefatra, fahadimy sy fahaenina dia mivoaka avy amin'ilay vatana. Inona ny vatana? Io ilay antsoina hoe sabata. Ny sabata zany ny vatana ao anatin'ny herinandro iray. Arakaraka ny fanomananao ny sabata, sy idiranao ny sabata no ahitanao ny herinao amin'ny andro voalohany, faharoa sy fahatelo ho hitantsika. Tsy tena marina ka hatramin'ny fahaefatra, fahadimy, fahaenina fa entsika efa mikarakara an'ilay sabata anankiray hafa manaraka. Fa arakaraka ny zavatra ho ataonao anatin'ny sabata no manome anao an'ilay hery satria mivatana dia hitondra, ny vatana mitondra ny andro iainanao mandritra ny herinandro. Sy ahoana ny iainanao sabata, fantatra tsara hoe dia ho fantatra fa ahoana ny herinandro misy iainanao. Dia ozy izy. Misy ny maresoni chez le chien amara يتيات وبيروش chez le chat kanim menora etida echad chez en yamin revi'i khamishi reshishi ve chez le chat kanim menora etida asheni chez em yemini yamim rishon sheni shelishi. Naveriny tsara mihitsy ilay zavatra. Naverika rehefa miteny ozy izy ao anatin'ny boky io ny teroma hoe misy ozy izy sampana telo mivoaka avy amin'ny vatana ampovoany. Ny telo voalohany ozy izy dia mifandray amin'ny andro fahaefatra, fahadimy sy fahaenina ary ny telo faharoa dia mifandray amin'ny sampana voalohany, faharoa sy fahatelo. Izay no teneny teo. Chéni dia ozy izy em yamin rishon ve'amar mikashe ta'ase hamenora yerecha ve'kaneh. נראה לי ירחה אלו שעות תוספת שבת מלפניו ומלאחריו שהם מדרבנן וקנה הוא גופה של המנורה שהם כנגד יום השבת עצמו והכוונה תזהר לשמור התוספת כמו שתשמור גוף השבת העיקרי שיהיו
هذا أخذ في أمار جذيعها رموز لمعسي كفرتها رمز لمخشبة شيء من بمواخ أستوم كفطور بريحية رمز لدبور هكول ممنا يهيو مكدوشات حشبات يهو شي تشمور شلوشا خلاكيم إلو بكدوشات كدوشاتا إن في زاوتان تنينتو رفتين وتزوزي زاوت نفانو تسيكو فيزانيا يدت شبات دي ميسن نريسا كتسونوي توسيفت شبات نديكري توسيفت شبات توسيفت سينامني فوتنازي شبات na fanampinany shabat. Inona izay hoe fanampinany shabat? Ary fatatsika rehefa tonga ny shabat, eto zany ny andron'ny shabat eto. Fataoko izy amin'ny teny hébreu shabat. Dia raha ohatra izy miditra tsika hoe amin'ny ty zany ora fidirana anatin'ny shabat. Dia ty ny ora fivoahana amin'ny shabat. Ny tosifet dia fanampiana an'ilay ora idirana amin'ny shabat. Ohatra hoe tika zany miditra, avy eto zany lalana mankaty izy. Tika zao mbola andro fahaenina eto. Dia eto ny andro voalohany. Hiditra amin'ny andro fahafito tsika eto ny ora fidiran'ny andro fahafito. Dia ny fatao tsy hoe tsy miandry eto tsika vao hampiditra ny shabat, satria misy fomba fampidirana shabat araka ny fantatsika ny antsoina hoe kabbalat shabat, fandraisana shabat, fa ampidirina mialoha amin'izay rehetra zany fanampiny nampiana hoe vanim-potoanan'ny shabat. Efa ampidirina eto zany ny shabat, dikan'izay eto zany tsika rehefa shabat rehefa mbola tsy vanim-potoana, dikan'izay manome ohatran'ny hoe manome tsy hoe ohatra zay fomba fanao an'izay fanomezana haja sy hoe te hiditra aingana ao anatin'ny shabat. Manome voninahitra an'ilay vanim-potoana antsoina hoe shabat. Dia tsy vitan'izay fa rehefa vita ny andro vanim-potoanan'ny shabat, tsy tonga dia hoe vao vita hoe nahita an'ilay kintana telo dia tonga andao hiala ny shabat, satria manjary ohatran'izay tsy manome fanajana sy voninahitra an'ilay vanim-potoana antsoina hoe shabat, fa miandry misy tosefet shabat koa aty aoriana. Tsy tonga dia miditra amin'ny andro voalohany fa mbola miandry kely izay vao manao veloma an'ilay vanim-potoana antsoina hoe shabat. Reto no antsoina hoe tosefet shabat. Ary izy dia midy rabanana ny rabi ny olon-kely no nametraka an'izay lalàna izay mba hanomezana an'ilay hoe fitiavana ny shabat, fitandremana ny shabat. Zay hozy izy no zavatra mila tazomina. Ary zay zavatra zay dia hita tsara anatin'ilay farazavana ao anatin'ilay Torah mikasika an'ity famboarana an'ilay menorah vita avy amin'ny volamena madio. Fa zay fotsiny no teneniny teo. Tsy hoe zay fotsiny. Fa mbola niteny zavatra anankiray izy dia tsy vitan'izay dia zay. Rehefa hiditra amin'ilay shabat amin'izay koa izy zany ilay olona dia misy dingana telo mila karakaraina. Mila andraisana shabat, mila manamboatra ny dingana voalohany maase. Maase action. Inona ilay action atao? Mila mikarakara tena zany fikarakarana andraisana ny shabat zany izy manomboka amin'ny maase action. Iny dikan'izay mividy sakafo, manadio trano, mikarakara sakafo, pasohana ny akanjon'ny shabat sy ny sisa sy ny sisa. Iny action rehetrarehetra atao na ny zavatra rehetra atao reny izy dia any amin'ny dingana antsoina hoe action zay no manamboatra azy. Iny hoe nefesh. Nefesh. Rehefa avy eo
ny dibory na ny fitenenana. Ase dibory fiteny. Mikarakara amin'ny eo amin'ny lafin'ny fitenenana fampiasana ny vava. Eny a rehefa manao an'le vavaka rehetrarehetra mikasika ny fandraisana ny sabata. Tsy vitan'izay fa misy ny antsoina hoe chokle Israel ho an'izay mpanao an'izay koa misy vavaka zay mandritra ireo andro enina misy vakina le parasha amin'ny herinandro dia amin'ny andro fahaenina izy no vitana andro fahadimy hiditra amin'ny andro fahaenina dia any misy bebe atao fa misy antsoina hoe chokle Israel. Iny fa vakina le Torah sy ny Neviim sy ny Ketuvim sy ny Mishna, Gemara, Zohar. Ireny fikarakarany teny. Dia midingana fahatelo izy iny zany antsoina hoe Ruach. Ireo le dingana ara-panahy fitatsika. Dia ny fahatelo amin'izay izy iny ny Machshava ao anaty eritreritra. Hashem tsiny somary elaela satria tsy moramora manoratra amin'ity. Machshava. Dia io ndray sainana. Mifandray amin'le zavatra tonononato fa miaraka amin'ny antsoina hoe kavana sy machshava. Tena hoe manomana ny saina fa hoe hiditra anatin'ny antsoina hoe sabata. Misy asa atao azahoana hazavana izay hozaraina amin'ny nefesh amin'ny andro voalohany, andro faharoa, andro fahatelo sy azahoana hikarakarana ny sabata anankiray manaraka indray. Zay zany hozy izy ny dingana ato. Dingana avy be fa ndao amin'izay tohizina ilay izy. Hozy izy nimtsa neha emtsaihu keneged ashabat shehu omed emtsai be shavua. Izao amin'izay hozy izy fataro hozy izy fa le labougie eo ampovoany io izy no sabata ary io no mitoetra eo ampovoan'ny herinandro. Fa tsy ambara telo lafo be zay satria hatramin'izay sika mihevitra hoe ny ataontsika hoe ny sabata zany no farany amin'ny herinandro. Ny tena marina hozy izy benishchai ary zay ny fomba mekubalim ny olona avy amin'ny fampianarana ariakador benishchai. Ny sabata no eo ampovoan'ny herinandro fa tsy izy no faran'ny andron'ny herinandro. Fa tsara moa zany satria andro fahafito zany dia hoe fahafito miverina voalohany dia voalohany zany ny aty. Dia ny andro eo ampovoany zany ny andro fahaefatra raha ohatra ka hoe zay ny fetrany. Fa zao dia efa niteneniny zay mahatonga ny hoe menorah hozy izy ohatra zao ny hery. Fataro fa le vatana eo ampovoany. Ary io vatana eo ampovoany io izy zany no sabata. Dikan'izay sabata hozy izy eo ampovoan'ny herinandro. Ny herinandro zany dia andro voalohany, andro faharoa, andro fahatelo, andro fahaefatra, andro izay no tapan'ny herinandro. Ny andro fahaefatra, andro fahadimy, andro fahaenina tapan'ny faharoa dia sabata ny eo ampovoany. Tena raisina zany tena marina. Andro fahaefatra, andro fahadimy, andro fahaenina sabata, andro voalohany, andro faharoa, andro fahatelo. Zay no tena hoe antsoina hoe herinandro ao anatin'ny Torah. Zay ny herinandro zay hita taratra ao anatin'ny antsoina hoe menorah zay manana sampana fito. Zay ny tenenina eto zay hoe mila mianatra. Qui aime réveiller Hamishi veshishi mikan ve reshon sheni veshlishi mikan. Zay hozy izy satria ny amin'ny ilany ny andro fahaefatra, andro fahadimy sy andro fahaenina, ny amin'ny ilany koa ny andro voalohany, andro faharoa, andro fahatelo izy ny eo ampovoany, sabata ny eo ampovoan'ny herinandro. Ny herinandro averiny zany manomboka amin'ny andro fahaefatra, fahadimy, fahaenina zay dia misy ny sabata izy ny eo ampovoany. Dia ny andro voalohany, andro faharoa, andro fahatelo zay no mamarana ny
na hoe manomboka mamarana ny herinandro anankiray natomboka tamin'ny andro fahefatra. Velakhen Moshe Rabbeinu alala shalom besha'a korti brit גם כן הוא מכוון כנגד נר האמצעי. זהו izy mahatonga an'ilay hoe rehefa nanoratra an'ireo fampianaranareo izy Moshe ao anatin'ny Torah zay, izy lay fandray amin'ilay hazavana eo ampovoany. Inona dikan'izay? Rehefa mijery zany tsika amin'ny menorah, rehefa mijery tsika amin'ny andron'ny herinandro, aiza no misy an'i Moshe? Eto. Mety maka fotoana tsara tsika satria aloha manamboatra zavatra tsara. Shabata zany ozy izy, fantaro fa Shabata dia Moïse, Moshe. Shabata no antsoina hoe no fandray amin'ny Moshe. Resaka Shabata tsika izy dia Moshe satria izy no vatana. Dia zay ozy izy. Dia tohizany amin-tsay ki Abraham, Isaac ve Jacob mikany ve Aharon, Yosef ve David mikany satria zay amin'izay no teneny. Avraham eto, Yitzhak eto, Yaakov eto, Aharon eto, Yosef eto, David eto, Moshe eto ampovoany. Zay zany fampianarana. Ny andro isaky ny andro zany dia misy ray aman-dreny, misy razambe antsoina hoe Abraham, Isaka sy Jacob sy Aharon, Yosef sy David Ameler. Ny eo ampovoany mampitambatra an'izy telo ivoahan'ireo eninareo azafady izy Moshe. Zay zany mahatonga ny hoe Moshe izy no ataontsika hoe tondamosina ivoahan'ireo rehetrarehetra reo, na izy ny voan'ny herinandro. Velakhen uminta Moshe Rabbeinu alava shalom veyom hashabat. Zay zany mahatonga ny hoe Moshe ozy izy no mifandray amin'ny andro antsoina hoe Shabat. Shenehem bemakom echad remuzim bener haemtsai. Eto izy koa teneny ngezabe fa asy hoe nimtsa Moshe izatsika izy Moshe Rabbeinu alava shalom amin'ilay andro ny Shabat. Izy roa izy dia amin'ny toerana iray. Inona zany hoe Shnehem bemakom echad. Ezata zay. Mbola tsy zao zay fa eo izy. Hoe remuzim bener haemtsai. Le afo eo ampovoany zany ny Moshe no antsoina hoe Shabat. Ubazé Yovan ma Nehemar Ismar Moshe be matanat helko. Zay izy mahatonga antsika miteny ao anatin'ny amida ny mincha ny Shabat. Mincha ny Shabat na tsy vety. Mincha ny Shabat sa shaharita ny Shabat. Vety. Shaharita ny Shabat. Ao anatin'ny rehefa manao amida tonga amida tsika dia misy an'ity zavatra tenenitsika ity hoe ho falo izy Moshe izay nanomena azy izay nahazo moa zany nanomena azy ny anjarany. Helko inona ozy izy velakhen io anjaran'ny Moshe zany inona ozy izy io anjaran'ny Moshe io le hoe Shabat. Moshe dia mifandray amin'ny Shabat ary ny anjaran'ny Moshe zany satria tsy manana taranaka fa manana ihany izy reo fa ozy izy hoe ny taranaky Moshe ozy izy dia tsy hoe taranaka zany ny anjaran'ny Moshe ozy izy ilay Shabat. Velakhen rache tevot mizmor shir le yom hashabat ho le Moshe. Dia zay koa ozy izy dia zavatra vakitsika amin'ny rehefa ao anatin'ny fivavahana na arvitan'ny Shabat na shaharitan'ny Shabat, le vavaka alinan'ny Shabat na le marainan'ny Shabat, misy le mizmor tehilinan'i Davida
David Amener zay miteny hoe mizmor le hira firana ho an'le andro ny sabata. Zay ny dikany hoe mizmor shir le yom hashabat. Raiso izy ny renitsoratra voalohany am'ireo hoe mem mizmor shir any le hira le yom ho an'le andro lamed hashabat he. De io izy manome an'le soratra hoe le Moshe na ho an'i Moshe. Le hira atolotra ho an'ny andron'ny sabata izy rehefa alainao ny renitsoratra voalohany tenin'ireo manome hoe ho an'i Moshe. Le Moshe dika zay sabata ho an'i Moshe. Velachem zaka Moshe Rabbeinu Shalom banav yoshvim etel nahare sambation. Zay vao tonga atsika. Shehu aide à me'id al hashabat sanedrin samer he. Zay ozy izy mahatonga ny hoe raha fantatrao am'izay zany efa mitenitsika isaky ny shaharita hoe le anjaran'ny Moshe nomena azy izy ny anjarany mitazona ny sabata zay fataro izy fa ino lahen zay izy mahatonga ny Moshe Rabbeinu alava shalom zay ny zanany ozy izy izay mipetraka any amin'le renirano antsoina hoe sambation. Verina amin'le sambation andresantsika teo le taratasy nosoratan'ny mpianatry Gaon de Vilna ho an'ireo fokofolo zay mipetraka tany Eretz Afriki sy ireo zanaky Moshe, Bene Moshe. Io le Bene Moshe io. Izy izy ireo Bene Moshe ireo mipetraka any amin'ny renirano antsoina hoe Sambation. De ireo izy inona ny asan'ny taranaky Moshe? Aide à me'edim. Ireo no ahoana moa zany témoin. Ireo no antsoina hoe vavolombelona ny sabata. Vavolombelona ny sabata ny taranaky Moshe. Le zanany Moshe le antsoina hoe Bene Moshe. Veriko ihany. De resika am'izay ny anaran'ny Sidour, anaran'le boky fivavahana nataon'ny Mosara Afriki, Grand rabbinat d'Afrika. Resika tsara anarany Sidour Sambation, le boky na ile boky fivavahany anarany izy Sambation, l'héritage na ny lovan'ireo zanaky Moshe. Tena ihany reto zavatra efa nianarana tsy hoe tonga fa tany ary hoe amorona zavatra hazo shalom fa ny fampianarana avy ao anatin'ny olon-kendry tao anatin'ny Israelita ihany no fototra ny Mosara Afriki. Mosara Afriki Bezat Hashem na ny fomba fiainana ny Torah miaraka amin'ny Mosara Afriki tsy ny fironona n'izy fa zavatra ohatran'izao. De natao an'le boky antsoina hoe Sidour ny Mosara Afriki Bezat Hashem. Tsy tonga fa tany zany nianarana reny. Zay izy. Reo izy no témoin na vavolombelona ny sabat. Raha ohatra ka tiana ho fantatra aiza misoratra zany any amin'ny Maseret Sanedrin na le bokin'ny Sanedrin hitantsika teo fa any amin'ny chapitre 5. Zany makany ozy izy. Ukemo shekatuva be Targum Yonatan ben Uziel be pasuk Neged kol amecha a'alse niflaot. Ary tahaka ny voasoratra any kozy izy any amin'ny bokin'ny Yonatan zanaky Uziel anatin'le pasoky hoe ary ny fanohitra amin'ny vahoakanao izy ilay ireo mpanao ny zavatsoa sarobidy niflaot zany merveille. Zavatsoa, zavatra feno sarobidy. Beram menach yifkon ochalusin tzadikin ve ashrenu min lago le nahar Sambation. Zao izy tsara le pasoko izy niflaot ireo merveille na ireo zavatsoa. Misy teny zay vitsoratra tao anatin'ny
ישיבן בוצנה קדישה, עתן ישראל, ti לפסוק. נפלאות, הרקנטים תלתו, למרוויוזיז, בארץ חם. אבננתני חם. Tem niflaot, on a tenté lim, saucisse in namzal, tuku andin farumbro pul, niflaot be'eretz cham. Yuan nun surata to anatini yeshiva butsina kadisha, suratan natau luku. Ti fatata tsara ny dikany hoe merveille. Anavany amin'ny tany cham, tany cham zany iny Afriki. Eza tasha. كيف ما كم بناف هو معيد على الشبات تيوزيز ترانكي موشي لي بني موشي زان فهمتين زان زون لي كود بني موشي ديا يروزيز نوتسوناوي فافونبيل شبات رونو mitsangana raha ohatra ka hoe misy olona anankiray ataontsika hoe misy foko anankiray na firenena anankiray miteny hoe zay zao mitandrina shabat dia mila vavolombelona, izy ny vavolombelona raisinao taranaky moshe. Aiza reo mipetraka any amin'ny nahare sambation io aiza izay mitondra anao any amin'ny RS Kush araka ny teneniny hitantsika eto averiko ihany tsy izany tena izay fa taranaky mpianatry gra aiza izy teo alkise eto asher me'erev le nahare kush any amin'ny ataon'jareo nobia fa soihany fa nisoratana napetraka ny foana nobia tsy nobia kush eres kush any Afrika io وبزي فراشتي بسد دشمايا ماشي كتوب وفني رخذية ريبو لمعلى روش دكاي على بناف شيل موشي ربيلونا بشالوم ولمعلى مئوروت روش كفي مدرجودها مسبار شيوسو سدير تشرك يش אותיות שבת ולפי האמור נמצא השבת עומד אמצעי בשבועה והוא מה שכתוב בזוהר הקדוש שמעה דקודשה בריחו שמעה דהיהו שלים מקל סטרוי שהם רביעי חמישי ושישי וראשון ושני ושלישי והוא דוגמת הלשון שעומד אמצעי ולכן כמו הלשון הוא עיקר הגוף דכתיב מות וחיים ביד לשון כן השבת חיים תלויים בשמירתו וההפך תלוי בחילולו דכתיב מחלל יעמוד יומת בר מינן ולכן כמו הלשון עשה לו הקדוש ברוך הוא שתי חומות שהם שפתיים ושיניים כמו שאמרו רבי זיכרונה לברכה בגמרא עיראקין כן השבת עשו לו חז"ל ששמירת בשני גדרים זה על זה והוא כי מן התורה צריך ישראל לשמור השבת בטל מלאכות ולא אסרה תורה אלא מלאכה של ישראל רבותינו זיכרונם עשו גדר ושמירת יותר שגזרו לבטלי יאמר הישראל לגוי לעשות לו ברכה בשבת ועוד הוסיפו שמירת וגדר שני ואפילו שלא אמר הישראל נוכרי לעשות אלא הנוכרי עשה מעליו את המלאכת בשביל ישראל גם כן אסורה
وأوتا ملخا لإسرائيل حاري شني جد دي زي على زي كموشي يشا للشون الشني جد جداريم زي على زي شئام משפטים משפטיים זפדי והשיניים. tonga dia novakiako hatramin'ny farany kosa satria misy fampianarana teriko zany. Tena marina. Zay izy nahatonga an'ilay fanazavana any amin'ny divrei hayamim. Zay voasoratra ny divrei hayamim teny hoe obanahy rehavina rabo le ma'ala rosh. Aloha andeha alehantsika io toerana io. Divrei hayamim alef kronika voalohany 23:17. وحيوب بن إليعزر رحابيا هارون بن حيا لإليعزر بن أخلاء وبن بخلاء ربو لمعلى أني سانكي إليعزر وزيز رحابيا زي لوهن إليعزر تيتنا حازو سنانا زانك الله فاني ترى ني زانكي رحابيا وزيز ديا مارو ديا مارو tena tsy voatanisa io ireo zanaky rehavia io izy mbola resana eto hoe rehavia mbola tsy zovany resana sen le atliaty fa ino izy le ma'ala roche midika teny tato a haroche izy ilay lohany mitondra anazy zany satria izy moa zany resantsika eto taranaky bene Moshe zanaky Moshe Gershon sy Eliezer io zanaky Moshe io izy zanaky Gershon Shevul Harosh ny zanaky ny Gershon zany taranaky zanaky Moshe io dia ny voalohany ny Gershom nanome any Shevuel io izy no lohan'ilay taranaky zanaky Moshe izay antsoina hoe Gershom. Rehaio bene Eliezer dia dina zanaky Moshe faharoa ny lohan'ny zanaky Eliezer zanaky Moshe indray izy tsy nanana zanaka hafa izy fa faraha izy fa taranaky Rehavia izy io zanaky Eliezer zanaky Moshe dia nananjanaka PDB. Zay no miresaka ny zanaky Moshe dia fataro izy fa reo lay kôdy io no tena marina. Reo lay taranaka mandova ny fampianaran'ny Moshe indrindra rehefa miresaka sabata nahazo amin'ny dingana reo taranaka reo amin'ny antsoina hoe edim na vavolombelona ny sabata. Reo izy antsoina hoe ou le ma'ala meotiot roche. Hitantsika izy fa roche loha kefi madrigod amispar chez ou seder tashrak. Tsiritra amizay fa hitantsika izy fa misy kôdy misy ambarateny fa reo izy antsoina hoe loha ary mifandray amin'ilay vatana antsoina hoe Moshe zay sabata. Io izy otiot shabat hitantsika ety io izy dia tsy kely fotsiny hoe amin'ny firy satria somary lavalava zay zatra nao tohizana hatramin'ny farany. ומכל שהם רביעים חמישים ושישים ראשון שני ושישי הוא דוגמת הלשון שעומד אמצעי. זהו זיז. תרקלי. והוא מה שכתב הזוהר. זהו זיז מסורת נתן זוהר. השם מוזיזיה nanatanteraka nataony feno ny
ny izy teo ty fotsiny eto hoe misy zavatra tiako adika hoe ahoana raha dikany teny teny gasy fa ataontsika zay mba ho feno izy izy ny fisina kadosh baruchu dia mila fenona izy izy lay andro fahafito andro faefatra fadimy faenina sy voalohany faharoa sy fahatelo ho feno tanteraka de inona izy izy vehu dogmat halashon she omed emtsai de zao io sary io izy na ireo andro izy de tahaka ny sarin'ny vava ozy izy resitsika ohatrany ahoana izy izy lashon na ny lela maka ny vava anankiray ozy izy ny lela ozy izy zany ny eo ampovoany lashon na lashon zany na lela ny dikany voalohany na fitenenana zany lela io zany ny ampovoany ozy izy io le shabat de lashon שעומד האמצעי, זה נמצא מנופול, ולכן כמו שדהלשון הוא עיקר הגוף. זה כמו מה אתה אומר, לילה עושים פתק הסער מעלקה מפתן. תכתיב, מות הוא מחיה ביד לשון. הרקן וסוג'ה נתן משלי, מספרסנה מפתן עושים סצי, הרקן וסוג'ה נתן משלי, תיני רפרנס, ממון, סיממל נעוזיזיה, avy amin'ny alalan'ny lela na ny fitenenana lashon ken a shabat taka de koa izy ny shabat mamelona talohi ima be shimonato raha ohatra ka tianao amelona izy ny shabat de miankina amin'ny fitandremana ho azy de afara ary ny fanohitra am'izay mikasika ny fandikanao azy izy no mitondranao fahafatesana ao anatin'ny rehefa tsy manaja ny shabata zany de ny fahafatesana no azo tahaka ny lela zay mamelona na mamono zay ozy izy zay zany mahatonga hoe lashon na lela izy de mifandray amin'ny shabata dirtiv bechalel mot io maty satria zay mandika azy izy mandika ny shabata ao anatin'ny shemot lamed alef pasuk yudalet miteny hoe zay mandika ny shabata de ho faty maty ary ho maty tokoa bo bar minan lei umbel ולכן כמו שהלשון עשה לו הקדושה, הקדוש ברוך הוא שתי חומות שהם שפתיים ושניים. וזהו זיז נתונגני, השם rehefa nanamboatra an'le lela dia nasiany fiarovana anankiroa izy izy miambina an'io lela io inona izy izy molotra sy ny nify ohatra zany ataoko sary kely fotsiny ataontsika tia ny orona azafady amin'ny sary tia ny molotra ambony de tia ny molotra ambany de ato ny nify reto ny nify ataontsika ohatra zao zany hoe ny nify de eto no amarana azy fatao izy satria nanamboara Hashem fiarovana anankiroa ny lela inona hoe ny lela zany ao anatiny de molotra no fiambenana voalohany ilay lela de ny faharoa nify zay vao hita ny lela de tahaka an'izay koa izy no narovana ny sharata satria ary tentsika teo shabata zay mifandray amin'ny lela izy ny eo ampovoany ary ny lela izy na ny lashon afaka mamelona na afaka mamono shabata koa raha ohatra ka tsy ajana izy tsy tandremana izy de mamono aiza tsy maty mandritra ny herinandro na mamelona raha ohatra ka ajana tsara izy ny lalàna de zay koa ny teneny ato zay ny teneny hoe satria Hashem izy nanamboatra ny
molitra sy nify ke mosy amora beteny levaha araka izay voatenin'ny reo olon-kendry anatin'ny Gemara. كان شبات عسو لو خزال شميرات شني قداريم زي لزي زي وجه نتونا olon-kendry nametraka fiambenana karazany roa ho an'ny Shabata. Eo ireo lalàna napetraka Shem mikasika ny Shabata fa tonga taty aoriana ny olon-kendry dia nametraka fiarovana ataontsika hoe mbola hoe fefy anankiroa samihafa mikajy anankiroa mitombo mba hiarovana an'ilay Shabata. Zay no antsoina hoe nisy shmira fiambenana anankiroa izay miambina an'ilay lela vehoky minha Torah tsariha sy Israel lishmor Shabbat betal milachot. Satria zao izy ny ao anatin'ny Torah ny lalàna tao izy ny fiambenana ny Shabbat dia misy lalàna 630 na tena ozy izy ao anatin'ny Gemara hoe 700 miala ray. Misy lalàna 630 no mila tandremana ao anatin'ny Shabbat. Io no anatin'ny Torah io no voasoratra ao anatin'ny Torah kanefa misy avy amin'ireo lalàna 630 reo feno sampana be dia be, feno zavatra be dia be nampian'ireo olon-kendry taty aoriana. Satria io izy satria ireo lalàna miampy avy amin'ireo lalàna 630 no ifandray amin'ilay hoe molitra sy nify napetraka Shem zay tahaka ny satria reto hoe lalàna ao anatin'ny Shabbat ao anatin'ny lela dia mila skajina fanambenana roa samihafa zany nampian'ireo Chachamim ireo olon-kendry taty aoriana tsy voasoratra anatin'ny Torah intsony zay fa ny olon-kendry nametraka azy mba hiarovana an'ilay lalàna 630 kasika ny Shabbat zay voasoratra ao anatin'ny Torah andisika eto. 630 ilay lalàna ao anatin'ny Shabbat ao anatin'ny Torah fa nampiany Chachamim sokajy anankiroa lalàna tahaka an'ilay molitra sy nify zay ambenan'ny lela, zay lela tahaka ny Shabbat mamelona na mamono. Eo izy ukemo de alashon לכן השבת כי מן התורה צריך ולא אסור התורה אלא מלאכה של ישראל. רבותינו זיכרונם לברכה גידר ושמירה יותר שגזרו לבטל ימה הישראל לגוי לעשות לו מלאכה בשבת. Zay izy mahatonga ny hoe raha ohatra ka jerenao izy ny lalàna ao anatin'ny Torah ny lo asoha ny fady amin'ny asa tsy azo atao ny asa tsy azo atao anatin'ny Torah izy izay mikasika ny Shabbat izy dia le asa nataterahan'ny Israely anankiray fa kosa izy taty aoriana ny olon-kendry dia nanampy fefy mikasika an'izay lalàna zay shmira yoter ary nitandrina nataony enjana kokoa satria zero zay nametraka didy zareo izy ny le vilty amar Israel le goy hoe na angataka zavatra ho amin'ny olona hafa firenena zay tsy Israel moa zany hoe anao asa ho an'ny zareo mandritra ny Shabbat dia napetraka an'zareo misy lalàna ny tombo. Raha anatin'ny Torah zany izy tena hoe mihina Torah tsy ohatrany hoe azo atao fa rehefa tonga taty aoriana ny olon-kendry dia nampiana foana le fiarovana ny Shabbat mba dia tsy azo atao intsony tsy moramora zany ny teny hoe misy asa tiako atao fa tsy azoko atao satria za Israelita tsy afaka manao an'iny satria Shabbat dia andeha angataka na hiteny amin'le olona tsy manaraka tsy manaja an'le Shabbat na ny olona hafa firenena zany za hoe anao an'le asa ho anahy. Zay tsy azo atao intsony zao satria ny rabanim ny olon-kendry zao nametraka an'le fefy miampy ohatrany hoe molitra sy nify zay miaro an'ilay lela. Zay izy zany no dinihina ao anatin'ity alaha ty. Tsika zany tsy hiditra anatin'izay fa verina amin'izay tsika amin'ilay
amin'ilay famaranana an'izao fampianarana zao satria zay no tanjona teto bezata shema. Inona ilay fanontaniantsika teo, ilay fanontaniana ilay hoe tsy ilay fanontaniana fa nitrandrana hoe aiza tsara moa zany misy nafantatra ve ireo olon-kendry taty aoriana mikasika ny fisian'ireo foko folo izay tratran'ny sesitany. Za tena hoe very tanteraka zareo. Voalohany indrindra hitantsika tao anatin'ny taratasy nosoratan'ireo mpianatry Gaon de Vilna, olon-kendry anankiray any amin'ny communauté ashkenazy, nandefa taratasy ho alefa ho an'izy ho an'ireo foko folo ary nitonony tao anatin'ny taratasy daholo ny anaran'ireo shvatim na ireo foko izay mipetraka aiza hoy izy zareo any ampitan'ny Sambation any amin'ny renirano Kouch. Sambation hitantsika amin'izay tao anatin'ny fampianaran'ny Ben Ishraï. Ny Sambation dia toerana misy an'ilay zanaky Moshe Moïse. Zay mahatonga ny taratasy ao koa nosoratra hoe miresaka amin'ny Bene Moshe, zanaky Moïse zahay, izay mipetraka any amin'ny Sambation sy ireo foko folo izay mbola mitazona ny hasiny sy mitazona ny fahadiovany. Mazava ho azy zany fa aiza zareo nandeha araka ny tenenin'ny Gemara Sanhedrin 94a Eretz Afriki. Ary Afriki ao no ahitana ny Bene Kouch, taranaky Kouch, zanaky Ham, zanaky Noé. Ao ny ahitana an'ireo bonto israelita, ireo taranaka ny Iakova zay tao anatin'ny Egypta zareo fa nijanona ary nantanteraka an'ilay fanekenan'ny Avrahama sy Hashem mandritra ny 700 taona dia avy eo nampahorian'ny Ashorita dia zay vao nalefa nidina tany amin'ny Eretz Kouch, tany no nalehan'ny Moshe Moïse tamin'izy avy namono an'ilay Egyptianina ka nandositra ny Pharaon, nandeha taiza tany amin'ny Eretz Kouch izy aloha mandritra ny 700 taona lasa mpanjaka tany. Dia aiza koa no ahitana an'ilay tribu na foko folo izay naparitaka tratran'ny sesitany ao amin'ny Eretz Afriki hozy izy ny Gemara. Mazava ho azy zany fa hita tsara, hita taratra, tsy hoe zavatra noforonina, zavatra hoe tiana ohatran'ny hoe nofinofy mateo apiditra ny tantarany afrikana ao anatin'ny Torah sy izay, fa nosara Afriki na ny zavatra hoentin'ny Grand Rabbinat d'Afrika dia mifototra amin'ny fianarana Torah, fanokafana boky ary indrindra anatin'ny tsiambaratelo ao anatin'ireo Saody. Any no ahitana an'ilay hoe aiza ho aiza tsara ny misy an'ilay tena hoe Bene Israël. Bene Israël ve anankiray fotsiny. Sa misy koa ny tantara anankiray, sampana anankiray fa tsy niresahana. Zay zany Baruch Hashem fa voavalitsika ary hitantsika miaraka atao mitasika an'izay fanontaniana zay. Ary avy eo ihany fa ny boky natao na ny Sidur nosoratana dia mitondra n'io anarana io, Sidur Sambation, ho an'ireo lova an'ireo zanaky Moshe. Rehefa manoratra an'izay zany ny nosara Afriki sy ny Grand Rabbinat d'Afrika, tsy manoratra fatany fa misy source, misy antony. Ary reto boky reto dia ho an'izy, ho an'ireo zay zanaky Moshe any amin'ny Eretz Kouch, any amin'ny tantan'ny Kouchita, zay taranaky Ham, aiza zay Eretz Afriki. Baruch Adonai Meolam, amen ve amen. Makasitraka ho an'izay manaraka atao amin'ny YouTube sy mbola manaraka koa amin'ny rediffusion amin'ny Facebook Bezata Hashem. Hozaraina ihany moa zany fampianarana fa makasitraka ny fanaranareo dia aza misalasala koa mametraka fanontaniana raha ohatra ka misy fanontaniana ao amin'ny Messenger no tena mamaly miezaka ny mamaly moa zany Bezata Hashem. Shavua Tov ary amin'ny manaraka indray tohizana Bezata Hashem ny Sha'arei Kedusha sy ny lalàna Ben Ishraï araky ny mahazatra. Yom Tov, Shavua Tov, Chanukah Sameach lekulam. Meu fitiavanao fazakibony, za mitondra feo dia anao mitondra ny tonony, samy mitondra fonony fa fitiavana ny ataontsika fonony, fitiavana ny ataontsika fonony, fitiavana ny ataontsika fonony, fitiavana ny ataontsika fonony.
trano ara-panà verina amin'ny anarany tanao Madagasikara hoe manakasy tsara hoe manakasy tsara izinao tsara mba tsy ho verina amin'ny anarany taloha Madagasikara verina amin'ny fanà manakasy tsara mba tsy ho verina hita ny katasy culture civilisation